Niaiky ireso fokotany miisa 7 ao amin'ny commune Anosizato Andrefana fa isan'olana goavana izay niteraka savorovoro nandritra ny lasabato ny fisina anaran'olona miverina na tsy hita ao anatin'ny listra saingy nandray anjara tamin'ny fifidianana faranteo izay natao teto Madagasikara. Ny didy avoakan'ny seni samy mahafantatra ny vahoaka malagasy zany fa ny olona rehetra izay tsy ao anatin'ny listim-pifidianana na izy dia tsy afaka hifidy. Dia izay fotsiny satria misy maro ireo olona laza sy mijoro hoe izay tsy afaka mifidy, izay tsy afaka nanaotra an'izao, izay tsy afaka nanaotra an'izao. Lehilahy anankiray izay dia izy ny tonga voalohany teo. Ny anazy ny tonga dia nizavaina aloha ny karapanondrona. Izy tsy nanana kara-pifidianana. Dia rehefa avy eo izy nitenenina hoe tsy ato ny anaranao dia tezitra be izy. Dia nitenenina ndana aloha misava amindreo eto any amin'ny tsirairay bureau de vote tsirairay ny karatrao. Tsy nahita tany izy dia mivoaka tao dia tezitra be mihitsy. Mazava ny voalazan'ny lalàna fa tsy azo ny filohan'ny fokotany ataony mikitika ny listim-pifidianana saingy izay voasoratra ao anatin'ny listra ihany no afaka mifidy. Ny lista elektorala tsisy idirany ny chef fokotany mihitsy fa ny seni no tompona andraikitra amin'ny lista elektorala io. Raha mbola ilaza exemple anankiray indray azo zao ohatra hoe ao amin'ny salle 5 izy ao anatin'ny kara-pifidianana. Nefa rehefa tonga izy hifidy dia tafafindra izy any amin'ny salle 4. Mananjo fidy foana zany le olona. Tsara moa ny manamarika fa nisy ny etsika mendrika fitokonana izay nataon'ireo mponina niaraka tamin'ny kandida izay nrotsaka hofidiana teny Anosizato Andrefana manoloana ny fizotra ny fifidianana faranteo iny.